Alleloia. De amin'ny firenena be indray a raha malala no amitsika no fotoanan'io zao. De faly ny tenako a mifandray aminao eto indray androany a. Ao anatin'izao fandaharantsika vavaka fiambinana zay rahanao amin'ny fandarana andramika izao a. Ny Aki radio, ny Aki media mpikambana ato anaty vavaka fiambinana ary a ny groupe zay maharesy izay miaraka aminay manatotosana zao fandarana zao de fiadanana tompony ho amintsika tsirairay avy a. De tena faly mahita anareo ary matoky koa fa ifampahireotsika androany a. Matoky fa ho tahin'Andriamanitra manokana ianao amty androany ty a. De naiza naiza toerana misy anao de za matoky fa hamangy anao any a ny fanatrehan'Andriamanitra. Alleloia. Voalohany indrindra aloha de rabanareo zay fampaketo indray andro mba famadihana kely indray a. Tahiny tompo a niditra voalohany teto androany a Ranabavy-aina, tahiny Jesosy a, Tory Mikaela, Rôdy Maria, Maolo Falia, Preta Maria. Alleloia. Domona Kotsmanina, Angela Io, Verselina, Sendra Betsi, Emelo Avli, Mami, Angela Io, Yanitra Nirina, Razana Monika, de tahiny Jesosy a Bea Marie Laurencia, de tahiny tompo a Eliana, efa narabaiko teo, Koda Leonie, Fleur, Olga Rajamandimby, Olga Ranoroso, Kotre Kamaradiny Jesosy, Yama, Eliana, tonga soa Ajaska Patitsy, tonga soa daholo tsika tsirairay avy a, Erika Raka, faly mahita anareo a. De fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy de mahereza ho tahin'Andriamanitra engane zay rehetra tediavinareo a, banga eo amin'ny fiainanareo a, mampahitan'Andriamanitra anareo a, ka de mahereza manana finoana raha mandalondalolana ianao a, de ampiakaro ny finoanao. Aretintsika mpiakatra finoana ifampahery mahevare fiainan'arakoto tahiny Jesosy a. De za matoky mamavaly fa tsy taka nidiranao teto a no ivoahanao eto Domona Kotsmanina tahiny tompo a isika rehetrarehetra. Androany anao vao tonga eto de teteny aminao fa tsy kisendrasendra ny atokavanao eto a. Fa za resy lahatra fa misy programa ilan'ny tompo anao a. Ka de andao anohana ny antso de andao anantona azy a ho voninahitry ny anarany zany. Tiana rakoto zaka tahiny Jesosy a Mami. Ya. Ohatran'ny feo koa somary lasa kely fa nanao délivrance lavalava androany a de somary lasa kely feo zao de gaga nareo a amle mikikika manao délivrance moa de somary matetiky force zay foana ako rehefa avy manao délivrance fary lasa kely ny feo. Tsiro Ambiara-Miel de Yanitra Nirina tahiny tompo a isika rehetrarehetra. Raha androany ianao vao tonga eto de maharita hatramin'ny farany. Adiny ray tsika miaraka sasany dia eno hira, eno fampahirezana, toriteny, famela belarana, vavaka fanombohana, vavaka ho an'ny firenena, eno hira ihany koa. Koa de mahereza samy tahin'Andriamanitra isika tsirairay avy. Milohan'ny zatra aloha de andaontsika aloha hivavaka ho an'ny fanombohana. Eme manambotsoa tahiny Jesosy. Hivavakantsika ho an'ny fanombohana ka ho ampandrotsika ny anabavantsika Fleur avy eto Frantsa izy nitondra vavaka fanombohana amin'izao fotoana izao a. Tahiny tompo a Ranabavy Fleur anao ny fitenenana. Alleloia. Iray vavaka atsika ho fanombohana fotoana. Saotra anao izahay Andriamanitra rainay io raha tonga amin'izao fotoana vavaka fiambenana izao indray. Ary misaotra anao izahay raha tafavory eto indray amin'izao fotoana izao. Andriamanitra, saotra anao izahay raha mbola nomenao tombonandro, mbola ahafahanay manompo anao. Saotra anao amin'ny fitantananao ny fiainanay isan'andro sy ny fiarovanao anay. Ny fahasoavanao Andriamanitra no mbola mahatoy izao anay. Ka midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao indray izahay. Andriamanitra, ianao ilay Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara. Ilay Andriamanitra avo indrindra. Andriamanitra tompon'ny fahasoavana sy fiadanana. Ilay Andriamanitra mahery, ilay Andriamanitra mahagaga, ilay Andriamanitra be voninahitra. Ilay Andriamanitra be fitiavana ary be famindram-po. Tsy misy toa anao Andriamanitra, tsy misy ny tahaka anao. Ka dia manetitehana miankohika eo amin'ny tongotrao izahay ary mitsaoka anao fa lehibe sy masina indrindra ianao. Jesosy io, mandohalika eo anatrehanao izahay amin'izao fotoana izao. Mifono aminao sy mamindrafo aminay amin'ny zavatra izay mbola tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ataonay Andriamanitra Jesosy malalo. Raha koa fiambrahanao masina ny fiainanay, ny tenanay, ny fonay,
mba tianao mendrika eo anatrianao. Satria ianao Jesosy eo no efa tomponay sy mpamonjy anay ary mpanjakanay. Vonona ny anara-dianao zahay Jesosy mampianaro ny sitraponao zahay, ankatony teninao ary hitandrina ny didinao. Fikitra aminao zahay Jesosy Terizy izay mioero miositra mba ahafahany manatanteraka ny asanao. Raiketriny Andriamanitra dia hitanao izahay reto, tsy misy miafina aminao ny etaetanay. Satria ianao efa fantatray fa manatrika anay eto amin'izao fotoana izao ka arotsay eto amin'izao fotoana izao ny fanahinao masina mba hiasa mahery amin'ny tsirairay avy mba ndraisanay fampianarana sy fahalalana ny iray ny teninao izay hotorian'ny mpanomponao eto. Ka aoka ianao Andriamanitra no ametraka ny tenao mba amin'ny mpanomponao, ary izany teninao izany dia aoka tena hipaka ny ampony tsirairay avy ka hitondra hery ho anay, ampitombo hatrany koa ny ara-panahinay. Ka izao fotoana vavaka fiambenana izao Tompo dia ataovy tena ho fiambenana ho anay tokoa Jesosy hiaro anay amin'ireo asan'ny Satana manodidina anay. Koa ankehitriny dia raha kofa amin'ny rahanao Jesosy izao fotoana rehetra izao, sanakeritsy anam-pahefana ny devoly sy ny Satana mpanelingely sy tsy mahatonga fifatohana sy ny connexion anay koa Jesosy indrindra ny anandry pastera dia raha kofa amin'ny rahanao mba handeha tsara daholo sy tapatapaka. Dia apetraka hifeno ampelantananao Jesosy izao fotoana rehetra izao, mivavaka izay ho ataonao rehetra dia taio ho tanteraka Jesosy ho elanao aingana, satria ianao ilay Andriamanitra mpamaly vavaka, satria koa ianao ny fonay torotoro sy mangorakoraka dia tsy ataonao tsinotsinona Andriamanitra dia misaotra anao amin'izany vavaka izany, voninahitra dia atoro anao irery ihany fa hatramin'ny taloka ho mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia. Saotra betsaka ranabavy Fleur tao anatin'izay vavaka fanombohana izay ino aritsika. Raha misy voaniditra bienheureux fanahy masina Noélie Vantou, Marie Justine Lova, tonga soa daholo nareo Berthe Sava, Taïl Sosy, Mahereza isika rehetra. Ndao antsika hira anakay aloha dia anazy zay izy io makomana amin'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra zay tiana anabavitsika Marie-Jo androany dia izy no itorantsika ny tenin'Andriamanitra zao fotoana androany zao. Koa dia mangala toerana ary maka baiboly maka stylo maka taratasy fa mety noter manaova ohatry ankizy eto. Misy ankizy eto manana cahier efa ofeny sady ny cahier raisiny notiny na ny WC na ny tenin'Andriamanitra zay mba mahakasika azy dia afaka anampy anao zany reny rehefa ao arinao. Alleluia. Ndao ary tahiny tompo ary saotra andranabavy Fleur sika fa vavaka matsiro zany, tsy hitanareo tena matsiro ary mandroso anabavy Fleur ho tahin'Andriamanitra ny anao tahin'Andriamanitra manokana. Ary ty hira ty dia hira atsiarovako anao mihitsy ny ty ranabavy Fleur, tsy haiko izay tonga ty tsarovako anao foana ngamba nisy fotoana nangataka ny ty hira ty anao na ohatry zany dia nefa hira tiako be koa izy dia lasisaka menan'izy ty dia ranabavy Fleur foana mba tsaroko dia ataontsika anao ty hira ty dia mba hiara-tsiaro any anabavy Fleur tsika amin'ty hira ty rehefa menao an'ty any amin'ny toerana zay misy atsika any. Ndao ary meno finaritra vao vela heloko ianao sambatra ianao amen. Alleluia. If I fall,
fona ho anao foana jesosy am'izao fotoan'izao. Paradisana fobe. Sambatizai wavelani eluni tisifitaka nifanaini oh nifanaini efafanta chafa laina mutana ura mifuna wana wachamiza Alleluia. Isaorantsika an'Andriamanitra zany hira mahafinaritra izay mahafinaritra de mahafinaritra tokoa mihaino an'izany izy zany rehefa malalaka de matoky aho hoe nampahery anao izy zay a. Alleluia. De tahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra. Ndahorantsika ino ten'Andriamanitra avy hatrany e. Raha misy mbola tsy narabaiko nefa teo de arabaiko ihany a. Nefa ohatry nefa teo daholo a ny teo. Alleluia. Efa teo daholo tsisy vaovao niditra fa tonga de efa andinina Suzelle mbola tsy narabaiko teo tahiny tompo a. Maholo faliko ohatry nitako teo a ohatry mbola tsy narabaiko de tonga soary a isika rehetrarehetra. Ndoary hiditra amin'ny ten'Andriamanitra avy hatrany tsika e. Ranavavitsika Marizoa nitorantsika anatin'ny ten'Andriamanitra. Meno finaritra ary a ho tahin'Andriamanitra isika tsirairay avy a avy hatrany a dia toritendry. Ndao ary tahiny tompo ary a mahereza soameva tahiny tompo soameva zay vao niditra teto a. Ndao ary meno any anabavitsika Marizoatsika tahiny tompo. Alleluia. De faly miaraba atsika rehetra indray ry havana natratra an'izao fotoana izao indray a. De tononiko amintsika tsirairay avy a mpanaraka an'izao vavaka fiambenana izao a ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo a anapaka ao anatin'ny fontsika tsirairay avy indray. Ny ten'Andriamanitra izay angalantsika lesona androany a de hitantsika ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany a toko 7:20 a andininy 1 ka hatramin'ny 2. Isaia 7:20 a andininy 1 ka hatramin'ny 2. Rehefa hitantsika ny teny a de vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe maty ny marina nefa tsy misy misaina izany. Ary alaina ny olona tsara fanahy nefa tsy misy ny hevitra. Fa ny marina dia alaina tsy ho azony lozanjo. Miditra amin'ny fiadanana izy, mandry amin'ny fandriany avy izy, de izay rehetra mizotra
amin'ny hitsiny. Averintsika Andria mandeha le teny. Maty ny marina nefa tsy misy ny saina izany, ary alaina ny olona tsara fanahy nefa tsy misy ny hevitra, fa ny marina dia alaina tsy ho azony lozan-jo. Miditra amin'ny fiadanana izy, mandry amin'ny fandriany avy izy, dia izay rehetra mizotra amin'ny hitsiny. Halleloia, amen izany teny izany ry havana. Ty moa dia ty tenin'Andriamanitra ty moa dia tena resaka hoe fanavahan'Andriamanitra marina mihitsy ty tenin'Andriamanitra ty. Tena mahafinaritra foana aloha ry havana izany hoe manompo an'Andriamanitra izany. Tena miavaka foana tsika. Tsy misy ataon'Andriamanitra lasa-danja mihitsy ny fiainantsika rehetrarehetra rehefa manompo azy tsika. Za manokana ry havana dia mahatsapa fa tena hoe misy ny fiadanana ny fanompoana an'Andriamanitra, misy ny fifaliana, misy ny fitahiana, ary tena hoe ao anatin'ny fo koa izany fiadanana sy fifaliana izay omen'Andriamanitra, ny fanompoana an'Andriamanitra izany. Tena tsapa isan'andro isan'andro izany, mety tsy hitan'ny olona izany, fa tsapako ao anatin'ny foko tsapako ao anatin'ny fiainako isan'andro isan'andro izany. Tena hoe manavaka Andriamanitra. Raha jerena amin'ity teny ity izao dia hozy izy hoe alaina hozy izy ny marina, ny olona marina hozy izy alaina nefa tsy misy ny hevitra, fa ny marina hozy izy dia alaina tsy ho azony lozan-jo. Alleluia, amen. Tena hoe ny olona anankiray marina izany dia tena arovan'Andriamanitra tanteraka ny fanahiny mba tsy ho very. Amen ve? Tena hoe tsy avelan'ny ho pentina eto amin'ity izao tontolo izao ity ny marina. Fa amin'ny fotoana izany Andriamanitra efa manana programa amiko sy ho aminao, efa fantany ny hoaviko sy ny hoavinao hoe ty olona ty ohatr'izao no tondrako azy, ty olona ty amin'izao ty no alaiko amin'ny fotoana, satria raha mbola hajanoko ty dia efa misy zavatra tsinjon'Andriamanitra ho amin'ny fiainam-panahin'ny olona anankiray dia alainy amin'ny fotoana izay itiavan'Andriamanitra azy. Halleloia, tsara ny tompo ry havana. Ho asoanao raha efa mpanompon'Andriamanitra ianao dia ka makatombo tenin'Andriamanitra dia tena tombontsoa lehibe ho antsika izany ry havana. Tena hoe tombontsoa lehibe ho antsika izany, tsy hoe rehefa maty ihany tsika no hoe miaina amin'izany fiadanana omen'Andriamanitra izany satria ny teny hoe mandry amin'ny fiadanana izy hozy izy. Le tenin'Andriamanitra eo amin'ny 2:2 tsy hoe rehefa maty ihany, fa eto ambonin'ny tany tsika dia efa omen'Andriamanitra ny fiadanana. Amin'ny atsipirian'ny fiainantsika dia efa tahian'Andriamanitra tsika, omeny antsika ny fiadanana satria zanantsika. Ho anahy manokana ry havana, raha manompo an'Andriamanitra ny tena tanjoko dia izao hoe ny andovako an'ilay fiainana mandrakizay. Tena tanjoko dia ny andova fiainana mandrakizay ry havana. Ary mahatsapa foana fa manana fifaliana manompo an'Andriamanitra, manana fiadanana manompo an'Andriamanitra, tsy manana tahotra mihitsy na hoe eritreritra hoe raha ho faty dia ho aiza, roviana no faty, tsy izany mihitsy no ao anatin'ny saiko ry havana. Fa satria Jesosy raha tonga teto ambony tany ry havana dia efa izao ny tenin'i Jesosy tamintsika vao tonga teto ambony tany izy, ho antsika kristianina izay nandray azy hoe ny fiadanako hozy izy no omeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo hozy izy. Dikan'izay ilay fiadanana izay omeny Jesosy dia ao anatin'ny fontsika. Raha efa nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, dia tokony tsy hatahotra tsika hoe anahoana raha ho faty tsika, ho very ve anahoana mety handova fiainana mandrakizay ve aza mametraka fisalasalana ianao raha tena efa nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao dia miala ao anatinao izany tahotra izany fa inonao ny tenin'Andriamanitra fa handry amin'ny fiadanana ianao raha hiala eto ry havana. Satria lasa hoe nakaiza ary ilay fiadanana nomeny Jesosy raha ohatra hoe hanompo amin'ny tahotra ianao, satria be da be manko ny kristiana manompo an'Andriamanitra amin'ny tahotra. Hoe ataoko ty fa sao dia tsy voavonjy, ataoko izao fa
matahotra so very lasa ohatra ny hoe manompo amin'ny tahotra zany sisa hoe ataoko ty mba ho tahina fa tsy izany ry havana ny fanompoana an'Andriamanitra. Ny fanompoana an'Andriamanitra dia fanompoana am-pifaliana, fanompoana tena hoe tsy asiana ihany atahotra, satria lasa tsisy dikan'izany ilay fiadanana izay napetraka Jesosy ao anatintsika. Fa ho antsika raha ohatra tsika hoe mbola manana an'izany tahotra izany amin'ny fanompoana an'Andriamanitra fa tsy mipetraka ny fiadanana, ny fifaliana izay hoentinao manompo an'Andriamanitra, dia anontany olo ny tenanao ry havana hoe efa ao anatinao marina ve ilay Jesosy Kristy izay niraisinao ry havana? Tena amiko manokana za manompo an'Andriamanitra ry havana, tena hoe ataoko amin'ny fo feno fifaliana, na dia sahirana aza za manana ny fahasahiranako. Ireo ato amin'ny groupe izay maresy ireo tsapako manana ny fahasahiranana daholo ireo any amin'ny tokantrano any, amin'ny asa, amin'ny fitezana, amin'ny fikarakarana ny ankohonana, fa vokatr'izay fiadanan'i Jesosy izay ao anaty izay no fitiavana an'Andriamanitra, no ny famonjena izay nataon'i Jesosy dia mihazakazaka manompo an'Andriamanitra. Ny tanjony ry havana dia izao, ny andovana fiainana mandrakizay, ny anitatra izany hoe fanjakan'Andriamanitra izany, fa tsy hoe manompo amin'ny tahotra, satria so very tsy izay ry havana, tsy izay nahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany hoe tonga eto ambonin'ny tany dia mirotoroto ianareo dia matahory ianareo fa sao dia tsy handova fiainana mandrakizay. Tsy izany ry havana, fa fiadanako ozy no omeko anareo, fiadanako ozy izy no avelako anareo. Dia izay ry havana io tenin'Andriamanitra io tenin'Andriamanitra io zany dia fampaherezana antsika kristianina, fampaherezana antsika io teny io satria efa zanak'Andriamanitra tsika. Teny ao amin'ny Malakia 3:7-9 ry havana, dia resaka hoe fanavahan'Andriamanitra ny manompo sy ny tsy manompo io tenin'Andriamanitra io, ka dia ho hitanareo indray ozy izy ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka, dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Tsika zany efa vao manao antsika foana ny tsara, tsika efa havahan'Andriamanitra foana, dia tokony hanana fifaliantsika amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, fa tsy salasala ry havana na atao foana. Izany tahotra izany dia voly no mampiditra an'izany tahotra izany fa ho azo antoka tsara ny fisian'i Jesosy ao anatinao mba hamponao an'Andriamanitra amin'ny fifaliana, mba azahoanao miditra amin'ny fiadanana araka ny teny io. Tanteraka amintsika io teny io, miditra amin'ny fiadanana izy, amin'ny fandriana avy izy, izay rehetra mizotra amin'ny hitsiny. Halleluja, amen. Handry fiadanana tsy manana iainao raha miala eto amin'izao tontolo izao ty. Dia izay ry havana ny tenin'Andriamanitra izay ampaherezako antsika androany. Mino fa fohifohy ilay izy fa andraisantsika lesona ny amin'izany hoe fialantsika eto amin'ity izao tontolo izao ty, ny amin'izany hoe tanjontsika ny amin'izany fanompoana an'Andriamanitra izany eto amin'ity izao tontolo izao ty, andovatsika ny fiainana mandrakizay. Tiako hoe mety vao androany ianao no nanaraka an'izao fandaharana izao, dia mampahery anao ahako. Fa matoa ianao manompo an'Andriamanitra dia tsy hoe ny ho tahina fotsiny ihany, tsy hoe misy zavatra ilainao hoe te havita an'ilay tranonao ary na te ho tafita amin'ny fiainana, na hoe te hahazo vady sahaza ianao, tsy havana. Fa ny fanompoana an'Andriamanitra ny tanjona dia izao hoe le andovako sy andovanao an'ilay fiainana mandrakizay izay efa nampanantenain'i Jesosy. Ary eto tsika no manamboatra ilay fiainana mandrakizay, izany hoe inona no amboarintsika eto, dia tsika io mihazakazaka manompo an'Andriamanitra io. Manamboatra fiainana mandrakizay izany dia mba hoe hanompo an'Andriamanitra mba hitarika fanahin'olona ho any an-danitra ny tany.
Zany hoe tsy hoe rehefa ray Jesosy mpamonjy fiainantsika dia toetra sy pena amin'izao fa mbola nohy ny torony filazantsara anao ny asa izay nataon'i Jesosy tamin'izy nandalo teto amin'ity zao tontolo izao ity mba homaly olombonjena amin'ny alalantsika, amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona amin'ny anaran'izao fanaovana asan'Andriamanitra, fizarana tenin'Andriamanitra. Maro ny fanomezam-pahasoavana izay apetraky ny Tompo ao anatsika izay efa nandray Jesosy Kristy Tompo dia ampiasao zany hoentsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mba hahatonga antsika ho tanteraka amintsika ny tenin'Andriamanitra rehefa hiala etontsika fa andry amin'ny fiadanana tokoa isika fa tsy ho any amin'ny fanamelohana mandrakizay sanatria. Dia misaotra makasitraka antsika rehetra izay nanaraka an'izao fandaharana izao dia mivavaka mba ny fanamasin'Andriamanitra ne kasika fotsika mba hiletehana izany teny izany any anatin'ny fotsika any, mba haniry izany teny izany haniry zato eny mba hahatonga antsika hanompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana mba handivantsika ny fiainana mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia. Isaorantsika an'Andriamanitra. Alleluia. Isaorantsika an'Andriamanitra izany tenin'Andriamanitra izay nentiny hanampahavintsika izany. Mampiheritreritra izany ary eritreretantsika izany amin'izao fotoana izao. Tena misaotra ny hanampahavintsika Marizô fa tena tsy haiko nareo fa za rehefa mino an'ilay tenin'Andriamanitra lasa be mihitsy saiko mieritreritra izany ho avintsika izany. Hoe tytsika dia tsy maintsy ho lasa daholo tokoa nge. Tsy maintsy ho lasa daholo ary za misaotra azy tondra izany tenin'Andriamanitra izany fa mampahery izany ary mankasitraka azy fa VRC tsy dia mbola filazantsika eto izany VRC izany dia mahafinaritra satria mikatsaka nareo dia mahafinaritra be izany dia isaorana anareo izany rehetrarehetra izany. Mahereza atao aoriana amin'ny fanosorana daholo izany toro-tenenareo izany dia za mino fa tsapanao fa tena misy hery izany ary mampiheritreritra izany tenin'Andriamanitra izany ary tafavoaka ny tsara mihitsy ilay izy ka za misaotra anareo misaotra ny Bavy Marizô ho tahin'Andriamanitra ny ianao sy ny ankonanao ary dia ho hitanao nge fa tena mialy fitianao Andriamanitra amin'izany asan'Andriamanitra. Ny fotoana lanino nany manana tonteny maray reny mpianakaviana manana didy sy andraikitra fa mbola manana fotoana anaovana zany asan'Andriamanitra zany ka dia tena ho tahin'Andriamanitra manokana ny ianao sy ny ankonanao. Alleluia. Dia misaotra anareo koa mankasitraka azy satria nareo mankasitraka azy io dia mahatonga anazy mbola hanao tsaratsara sy hanao metimety kokoa indray na dia efa mety ary izay ao arinao dia ho tahin'Andriamanitra ny isika tsirairay avy. Alleluia. Dia azo atao manelingelanao koa ny feoko fa raha ny tena marina ny feoko io tamin'ny hariva teo nisy fotoana zany resaka tamin'ny anabavy Selina. Raha eo raha anabavy Selina tena saika tsy nivoaka ny feoko fa efa nanaova mampionina ohatra mahazatra rehefa nareo efa mikikika be manao délivrance na tsy tavoaka aveo dia tamenakatody citron dia tately sotrona sy efa ataon'ny vadinareo tsara tare be mihitsiny dia mba manomboka mivoaka ny feo dia raha pitso miverina amin'ny laoniny. Alleluia. Dia tahin'Andriamanitra mino anefa fa henonao tsara daholo ihany ny feo na izany na tsy izany. Alleluia. Isaia 7:20. Isaia 7:20. Andininy voalohany. Anaran'i Jesosy. Maty ny marina nefa tsy misy misainy izany ary alaina ny olona tsara fanahy nefa tsy misy mihevitra izany. Alleluia. Maty ny marina nefa tsy nisy misainy izany ary alaina ny olona tsara fanahy nefa tsy misy mihevitra fa ny marina dia alaina tsy ho azony loza anjo miditra amin'ny fiadanana izy mandry amin'ny fandriana avy izy dia izay rehetra mizotra amin'ny hitsiny. Alleluia. Na ny marina na ny tsy marina na ny mpivavaka na ny mpanota na ny mino na ny tsy mino dia samy tsy maintsy ho faty. Samy tsy maintsy ho faty. Ary rehefa samy tsy maintsy ho faty dia samy manana ny alehany. Ny antony ivavahanao androany
ry havana malala tsy nitahinanao eto an-tany any fa ny ano mananao ny fahafatesanao. Anahoana ianao, ahoana ny fahafatesanao, anahoana zany ianao hiatrika an'izany fahafatesana zany, anahoana zany ianao hiatrika an'izany hoe ianao tsy misy ny izany iza itsony fa ianao sy ny fitsaran'Andriamanitra sisany eo. Anahoana zany eo am'ilay fotoana tsy misy azo atao tsony. Ianao zao androany raha mbola velona, ny tena Andriamanitra ke milaza foana manao hoe mbola azo antenaina zay rehetra velona. Ho an'ny velona de mbola misy azo antenaina, io fiainanao io mbola misy azo antenaina. Matetika tenaiko ty teny ty, na avy namon'olona ary ianao mihaino an'izao fandaharana zao de tsara ho fantatrao tsy mety ny nataonao ary tena mendriky ny oelohany ianao. Saingy raha mbola velona ianao, mbola afaka mibebaka ianao, de mbola misy zavatra azonao atao, mbola misy zavatra azonao gomina de amboarina. Alleloia. Rehefa maty tsika eo tsisy azonao te hanao zavatra be dehibe. Reny olona maty reny de zao te hanao zavatra be dehibe, zavatra tiany atao. Ohatra le tantara amin'ny baiboly lay niteny nanao hoe alao a Jesosy mba hiverina eny an-tany na de ilaza amin'ny rahalahiko fosiny aza hoe misy ny fijaliana mandrakizay. Alleluia. Misaotra na Papa Marizao, misaotra anareo. Alleluia. Tsy misy azo atao. Rehefa miala eto tsika, tapitra ny fofonaitsika de tsisy azo ovaina. Raha nova zany ianao de zao nova io. Raha nova ny fandehanao ianao, io manao am'zany de zao ny fanaovanao an'izany. Azangatanandro fa ny androany. Rapito tsy fantatrao, tsisy tompony apitso tsika. Possible za hitanao androany io tsy hitanao tsony rapitso. Ko tsy zany reny zavatra hitantsika matetiky. Any Madagasikara zao za zao tena zasy mampionina zao teneniko anareo. Misy olona farak'izay akaiky anay, akaiky be anazy akaiky be anahy, tratran'ny Covid am'izao tsika miteny zao, any a Madagasikara. Fa mivavaky tsika, mivavaky zay ho an'ireo havan'ireo tsy aninona. Fa raha mahita ny zavatra mitsangy ianao de raha tsy manana an Jesosy de mampiravoravo tanana mahita ny olona mody maty any Madagasikara am'izao fotoana zao, laviny io aretin'io. Na olo malaza, na olo mbena, na olona kely, na tsy fanta-daza, na isa. Tsy niany any fa naiza naiza. Da ny tompana Babilinda. Alleluia. Ny olana de zao ho faty isika, fa isika ve ny omana. Ny ainatsika eto an-tany de tsara fantatrao fa manomana an'io, manomana an'io fotsiny no ataotsika eto amin'ity tany ity. Manomana an'io andro ao aorianan'ny fotoana ataperany dianao eto amin'ity zao tontolo zao ty, manomana an'io na 20 taona ianao velona, 20 taona nanomanana an'io ianao. Za ry havana malala tena kivy aho mahita olo lefa antitra. Misy olona na Madagasikara olo lefa antitra be zay, olo malaza izy io. Mbola le te hanao amampime amin'ny olona de miteniteny foana de manao zavatra tsisy defa olo lefa olo mody. Za ry havana malala refa mahita reny olona antitra be, antitra antitra eny de zao ny ao an-tsaiko, Jesosy raha zany sana am'ireo reo tena mivavaka be am'izay efa vita aloha zay ny fiainana tety, efa vita. Raha mbola tanora nge ravana mbola manana zavatra be dehibe azo atao ianao fa rehefa antitra nge ianao ravana miandry an'io sisy. Ko raha iandry an'io ianao ka tsy nanomana an'io ianao hatram'izay, inona tsy anomananao an'io na mbola manana herintaona ianao, 2 taona, 3 taona na mety herinandro. Inona mbola sahin'ny olona nitahin'Andriamanitra manokana tratra antitra eny mbola miteniteny foana, mbola manaonao foana. Isika zao rehefa mbola anatina fatandrona miteny anao zao ahako hoe
omany mandrak'izay anao, omany io fotoana io, fa na mariny ianao na tsy mariny ianao de ho faty a. Fa samy manana ny lalany. Ary za teteanao za fa olona maro ny hitako a, be dia be ny olona hitako hoe efa ho faty maro, fa misy zavatra mitranga eo a. Ianao efa nahita an'izao zavatra zao ianao, olona efa manomboka ho faty izy a de matahotra be. Efa hitan'ny zany nareo, ohatra hoe misy olona marary mafy de inona zavatra mitranga, hitanao mihitsy aminy hoe misy tahotra, misy zavatra efa hitany fa tsy hitantsika olombelona. Misy rahalahy anankiray zay narary mafy, efa narary mafy, avy mivavaka mihitsy tamin'izay tena andeha nitododo tany andeha hivavaka ho azy. Tena kivy ary avana malala, tena kivy ary nahita azy, efa tena hoe efa ohatry ny ambava ahoana ny fampatesana. Zao ny zavatra mitranga taminy, matahotra, misy tahotra. De io fitaratra rehetrarehetra hitanao, fitaratra zay fitaratra rehetrarehetra ao an-tranony de asiany tapenana amin'ny gazety, tsy tatiny mijery an'le fitaratra. Ino mahatonga zay? Eny amin'ireny fitaratra eny izy efa mahita fanahy fahafatesana mitady andrangodrangotra azy. Mino avy anao efa nahita olona hoe alohan'ny faty de misy tahotra be, matahotra, midelira karazany zavatra maro, misy tena matahotra. Fa zay hoa izy hitanao, izy mbola tsy maty a, fa izy a efa manomboka mahita ny zavatra zay tsy hitan'ny olona. Be dia be zany, reny olona reny a efa voafaritra ny zavatra ho alehany. Falahelo a, ny olona ngery avana tena teneniko anao fa misy olona zao na de hoe tsika tsy hoe vao maty de lasany amin'ny afo be na lasany amin'ny any an-danitra, fa mbola makeo am'le toerana fiandrasana zay. Alleloia. Fa misy olona efa mahita fahitana may efa ho faty izy manao an'io, efa voafaritra meloa, efa hita meloa ny toerana alehany. Ny toerana alehanao io tokony efa ho hitanao. Roy zany mbola tsy hitako ny toerana alehako a, manara fandarina foana ianao de miomany ianao amin'ny ara-panahinao, fa tokony ho hitanao ny lalana alehanao. Ary zany mahatonga antsika tsy matahotra ho faty zany. I Paoly de niteny fa fahafatesana irery ihany ny ahitako tombony, ahitany tombony. Tombony fahafatesana ho an'ny olona miomana amin'ny fahafatesana, satria fantatrao tahiny tompo rahalahy doda namako be a. Alleloia, aleluia mahita ny rahalahy doda. Zao rehefa namanana ianao a tokony fantatrao ny toerana alehanao. Za rehefa tsy matahotra ho faty, tena teneniko anao, ny amin'ny mampatahotra ho faty de zao mampalahelo anahy hoe mivady aman-janako efa fantatro fa Jesosy miandro, maro fa tonga andro any am'izay misy akoho. Alleloia. Hoy Davida rehefa maty ny zanany, izy tsy ho akaty intsony fa zany ho any aminy. Alleloia. Tokony ho fantatrao ny toerana alehanao. Ary izao hoy ny ten'Andriamanitra hoe maty ny marina nefa tsy misy misainy zany, ary alaina ny olona tsara fanahy nefa tsy misy mihevitra fa ny marina de alaina tsy ho azo ny lozan-jo. Tenin'Andriamanitra de milaza fa tombony an'Andriamanitra ny tsara fanahy raha maty. Alleloia. Tombony an'Andriamanitra ny tsara fanahy raha maty, satria ny tsara fanahy io tsy le hoe tsara fanahy be tsy miteny mihitsy, fa le tsara fanahy tenenina eo a de zao. Alleloia. Le nanao ny sitrapon'Andriamanitra, le nity an'Andriamanitra, le vao niresahantsika maro hoe nitandrina ny didin'Andriamanitra, nandeha araka ny lalàn'Andriamanitra, de tombona an'Andriamanitra iny. Satria zao
ho feno raina ameno lanitra indra miala eto ary tombona an'Andriamanitra satria zao niangalana anazy eto amin'ity tany ity teny mba tsy azahoany loza anazy. Halleloja, halleloja. Fahitantsika an'ity tany fandalovana feno ady ity de zao tsika mbola malahelo an'ity foana, malahelo an'ity tany ity. Fa raha fantatrao miandry anao ambony ao de enao mihitsy ny teny hoe aleoko mandeha zao de zao. Tadidiko tsy mety miala atao tsaiko mandrakizay ny nofo mampionana zava-pendray andro zay na nofo mampionana maty. Tena mieritreritra an'izay foana ho tena rehefa malalaka izy de ho tantarainy anareo zany, ho tantarainy anareo mazava be. Nanofo izy hoe maty, rehefa nanofo izy hoe maty nisy nitifitra izy de ohatry ny film Ghost iny mihitsy hoe film Ghost nareo reta film Ghost any hoe le fanahinao miala efa mahita ny zavatra mitrango eto re amizay. Ny olona maty reny nge mahita ny zava-mitranga mandra-padianana am'ilay toe fitsarany de mahita ny zavatra mitrango eo, mahita anareo ny olona rehetra mitomany aminy eo tsy misy ninazo ny atao tsony. De iny film Ghost iny tena manakaiky an'iny zavatra tena izy raha vakitsika ny baiboly de nanofo mampionay maty. De zao zavatra nitranga hatrany fitantarany an'izy de maty izy de tsy rara amy tany de ny zavatra voalohany ao anatin'ny sainy izy le ao anaty nofo zany de mitetena be mihitsy izy hoe sao de mitanjaka ahako, hoe sao de zany maty de ny fatiny mitanjaka eo de zay aloha voalohany indrindra tao anatin'ny nofo zany sao de mitanjaka teny jereny nanao zipo lava tsy de tsy nitanjaka ray aloha zay. De ny faharoa tao am'le nofony tao zany efa any am'le toerana tsy atao tany tsony efa nisy anjely niaraka taminy teo nofo zany de mahafinaritra be mihitsy ny ao am'le toerana nitondrarana azy ao toerana anankiray tsy mbola ny an-danitra io fa toerana misy olona miadana matoritory sisa fa mahita ny zavatra mitrangy tena miadana tsisy ninona fifaliana tena fahasambarana de zao ny tahotra tao anatiny matahotra be mihitsy izy de mitetena be mijery an'le fatiny hoe sao de misy mitondra any amin'ny dokotera io de velomina de velona de velona eto an-tany satria maninona tao anatin'le nofo tena hitany fa tena tsy misy fiainana ohatry zany eo ao aoriana le fahafatesana. Hatram'izao tsy miala ato anatin'ny saiko, misy fotoana mieritreritra an'izay foana apahana moa zany tantarako zany nofo tamin'ny 2016 io tena mazava be mihitsy fomba fitantarany an'izy. Za zany mba mangataka amin'ny mampionana rapitso hiatrika pasika tsika ampatsahivy raka izy ao amin'ny zay maresy de mba asevy tantarany mampionana nge zay nofon'izay fa anampy anareo be deaibe zany afaka tsapatsika hoe eto amin'ity tany ity tsisy ilanany tsy mahafinaritra eto tsika no mifikitra eto hoe sao de sao. Fa raha olona nanompo an'Andriamanitra tsy tenenana zany ndry mampalahelo izy fa maty. Fa raha olona nanompo an'Andriamanitra raha maty tamy anatin'ny fahamarinana raha marina maty ry havana malalo tombona an'Andriamanitra ary tombona an'iny olona iny. Halleloja. Fa tsy ny olona marina maty raha ny tena marina tsy atao zany ndry mampalahelo izy fa maty ndry de maty. Ianao ny mampalahelo mbola nijanona eto, ianao ny mampalahelo mbola nijanona eto fa ny marina maty zany tombona an'Andriamanitra nalainy tsy ho tratra ny loza eto. Halleloja, amen. Tena mitombona nge natsony ray ody any aminy, tena mitombona nge natsony ray ody any aminy. Rehefa marina anao fahamarinana ianao, nivavaka ianao, niala teto ianao, tena natsony ray ody any aminy ny filazany zany. Halleloja, amen. Misy olona tao baiboly araka teko taminao teo hoe za nahita olona efa akaiky ho faty izy de nantarehany valoarika misy zavatra tahorana. Misy olona manofo mahita efa manofo mahita bibibiby be izy efa mandadilady eny amin'ny rindrina eny efa mahita zavatra be de be efa inona inona ny dikany reny le fanahy fahafatesana
le filminao le filmany Patrick Swayze iny a le Ghost iny tena manakaikikaiky an'ireny le izy ambadiky fahafatesanao defa miaoao miandry le olona tapitra fa tsy sisany ainy angalany le fararatsy ny fanahany fa ny olona ho velona mandrak'izay koa ny marina de tsy misy tahotra zany feny fifaliana inonao tsara raketsika hijery olona anankiray fatany ny alehany raketsika hijery tenin'Andriamanitra asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly toko fahaenina manomboka amin'ny 9 ny amy Stefana misy apôstôly anankiray zay a Stefana ny anarany nampiasain'Andriamanitra be mihitsy Stefana nampiasain'Andriamanitra takandry Petera takandry Paoly raha vakinao tantarany Stefana ny asan'ny apôstôly toko fahaenina manomboka amin'ny 9 te volasany ten'Andriamanitra fa Stefana de feno fahasoavana sery tenao fahagaganasy famantarana lehibe amy vahoaka tena nampiasain'Andriamanitra nanao asan'Andriamanitra fa zao nitory fahamarinana tsy tanoano nitory fahamarinana tsy azo etikevitra koa zany ary efa nitory fahamarinana izy de nipotsipotseriny daholo ny azy ryavana na fanaondrazana ny fivavahan-diso no potsipotseriny teo amasin'olona teo tezitra ny olona anina andiny fahalaika amy 10 amin'ny asan'ny apôstôly toko fafito na maraparana ny torotento tonga de tsindromana ry olona mafiatoka sady tsy voafora sy fososofonao izy ianareo manohatra amin'ny fanamasina mandrakariva tahaka nataon'ny razanareo ihany ny ataonareo izy any mpaminany tsy nianjehan'ny ny razanareo eny novonoiny azy izy izay naminany ny fiavian'ilay marina anakitry de efa tonga mpamadika sy mpamono azy ianareo de olona zay nahazo ny lalàna tamin'ny nandaran'ny anjely azy nefa tsy makatoy zany 9 ary noho nandre zany izy ireo de lotika ny fony ka midy vazana tamin'izy fa Stefana feno fanamasina de nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitry'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo kavan'Andriamanitra de nanao hoe indro hitako ny lanitra misy sokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo kavanan'Andriamanitra ina zavatra hitan'ny Stefana ny zavatra hitan'ny Stefana de zao teo anoloany ny hitany masiny hitany masom-panahiny olona lotika ny fony olona andeha amono azy ary azo antoka fa ho faty Stefana teo efa fantatry Stefana fa ho faty izy eo satria maninona efa mahita zavatra zay tsy hitan'ny olona tsony izy ohatra le teneniko anao teo ny olona wa le ho faty reny hitanao hoe mpamosavy olona mpilalao ody reny rehefa ho faty voalohany indrindra ny olona mpilalao ody mpanompo sampy mialay anao fa niposampy fa ny olona mpanompo sampy sy ny mpanao mpijangajanga sy ny mpanao vetaveta rehefa ho faty reny reny tsy maty vetivety reny fa na fotoana ilany reny aina ary de elaela fa ao anatin'iny izy efa mijalijaly efa matahotra mikikika midelira mifanohatra am'zao any Stefana ndray ny olona lotika miprograma ny olona mantsy eo de zao amono azy satria 7 de zao ny ten'Andriamanitra ary ny olona niantso tamin'ny femahery sady nanetsy tadiny ka nandray ny rodina taminy ary nandrokazo ivelan'ny tanàna ka nitorabato azy ary rehefa vonobere da metraka amin'ny fitafiny teo anilany tongotra ny zatovana anankiray atao Saoly ary ny olona nitorabato any Stefana zay niantso hoe ry Jesosy tompo ay raiso ny fanahiko de nandoalika izy ka niantso tamin'ny femahery hoe tompo aza tao elona ane zao ota zao de rehefa nilaza zany izy de nody mandry zany eny le zavatra tery aloha zany le zavatra nitranga ty amin'ny 5 fa Stefana feno fanamasina de nibanjina ny lanitra eo zany izy efa ohatran'le olona eo ambony fadriny hôpitaly ingeravana malala misy olona efa tonga eo am'le stady anankiray efa lasa sisy olona io zay misy fotoana tena mitondra mavaka olona misy olona vadina rahalahy mpiara-miazakazaka zay taloha andivavaka an'le olona de jerenao efa olona efa ho lasa zany efa olona efa le midelira efa mahita an'io efa io mantsy eo am'le stady ianao rehefa le manomboka mahita ohatra efa nafafatesana ianao na mahita lanitra misokatra
de eo anao efa andehanao dikany ka Stefana teto nanetiny fiteteram-bavaka azy efa ho faty izy eo efa misy zavatra mitranga efa ho toranam-bato efa ho faty izy aorinan'io matoy izy efa nahita lanitra ny sokatra de efa ny sokatra ho azy zay ny lanitra alleloia matoy le olona ray fanomboka mahita fanahy fahafatesa na zao nisy fotoana misy anabavy amin'ny hôpitaly de tinambavaka de ozy izy lay vadiny eto ambavaka fa mahita manofiky mahita biby mandadilady amin'ny rindrina izy zao no teko tamin'ny vadiko efa ho faty olona io efa ho faty olona io efa ho faty tsisy ate tsy Andriamanitra tsy mahay zavatra na hoe mivavakatsika hoe tsy manam-pinoantsika de ndao tsy vavaka tsony fa za to de ntena efa olona ho faty io satria manina efa manomboka mahita an'ilay izy efa sokatra am'izay ne masom-pana izay efa tsy hitan'ny olona tsony ny olona manodidina tsy mahita an'izay tsony Stefana teto ny olona tsisy nahita lanitra ny sokatra fa i Stefana nahita lanitra misokatra eo le izy eo le fotoana tsy maintsy andehananao ary nahita lanitra misokatra izy de nahita Jesosy tsaka ny kavan'Andriamanitra de ina zavatra mitsaka nitsikitsiky izy ry havana malala alleloia alleloia fa Stefana kely avana vonanomboka io toriteny io de zao ny tenin'Andriamanitra ary azoge jereko zay teny zay ao amin'ny teny io ihany lavabe moa ty tantarany Stefana ty fa misy teny tiako ampisehonanao ato andininy 5 enao tsara ty asan'ny apôstôly toko fahina andiny 5 ary izay rehetra mipetraka teo amin'ny senidrina de nandinika Stefana de nahita ny tarehany tahaka ny tarehany anjely efa nanomboka ny ova endriky anjely efa nanomboka ny ova endriky ny lanitra efa hitanao efa vonony efa voapekanjo alleluia de ny olona andeha hamono azy azoko antoka Stefana tsy narena rary tsony io tsy narena rary nisy fotoana ny publier sarina pasitera tany Iraka andeha ho antony olo satria tsy nety nandany Jesosy andeha ho antony de fa ety ny tadidiko mihitsy ndra sao de daviko zay sary zay raha mbola hitako mety vitan'ireo ngamba zay tamy 2014 tany zaran'zay ngamba tsy tadidiko tsony de mitsikitsiky ohatry izy de tanany fatotra de tendany efa eto ny tady de manao velomany zanany sy vadiny tsikitsiky be mihitsy izy nefa olona andeha ho antona ho faty ina zavatra mampitonga n'iny olona iny mitsiky tsy hoe mody mitsiky iny efa nahita zavatra izy fantany alehany ny marina de fantany alehany ary tombona an'Andriamanitra tsy averan'Andriamanitra tratra ny loza eto amin'ity tany ty i Stefana ry havana malala nisokatra ho azy ny lanitra efa hitany alehany be de be ny olona ndray be de be ny olona maty mitsiky mifatiny ary hitanao somary mitsiky zay hitanao hoe mandimandina be ny tarehany hitanao ohatry ny olona lasa amin'ny fiadanana reny olona ireny de mahita ny lalana lehany mialohan'ny alany teto za ry havana teteny aminao androany teteny amintsika rehetrarehetra hoaizy ianao io hoaizy ianao io fa za miteny anao androany fa tokony ho fantatrao ny alehanao raha alaina ny olona tsara fanahy nefa tsy misy mihevitra fa ny marina de alaina tsy ho azo ny loza anjo zao ry havana malala misy lehilahy anankiray atao hoe Jeroboama mpanjaka tao amin'ny Israely tao zanaky Solomona izy io nanao ratsy io nanao ratsy tsenatren'Andriamanitra izy io ary nozon'Andriamanitra rehefa nozon'Andriamanitra hoe taranaky Jeroboama de na lan'ny alika raha maty ao tanàna lan'ny alika ny fatiny na raha maty eny an-tsaha de lan'ny voromanidina voronam-piaza ny fatiny afa-tsy olona anankiray izay antokana tao amin'ny tarana zanaky zany Jeroboama zany Abia ny anarany Abia itretiny hoe izy mirahala avy zay rehetra maty de lan'ny alika teny an-dalana ny fatiny eo rehefa ao an-tanan-dehibe moa zay tany an-tsaha maty de taranaky Jeroboama rehetrarehetra mafy zany taranaky Jeroboama ianao rehefa sandratr'Andriamanitra ianao zany misy
fa kio zany ten'andriamanitra zany e any amin'ny tantarany amin'ny mpanjaka voalohany any a toko fa 13 manomboka any amin'ny toko fa 12 indrindra ny amin'ny andiny fa 17 misy zany tantara zany nanjakany Jeroboama tamin'ny Israely atao vakiko aminao hoe tamin'izany andro zany de narary Abia zanaky Jeroboama narary izy de lasa ny vady nandeha nitady famonjena mody nanao ohatrany se déguisé zany e mody nanao ohatrany nanafy ny endrika de andeha hoakany am'ilay mpaminany atao hoe i Azia aya mpaminany de zao efa tonga tay de fata le aya mpaminany hoe ianao ihany ange io vadiny Jeroboama manino ianao manafy ny endrika ianao raha eo alohan'ny mpanompon'Andriamanitra zany tsy manafy ny endrika zany ianao de lava be moa tantara io fa zao rehefa tonga de zay marary le zaza de zao nyteneniny zao le zanany zao nyteneniny mpaminany zany ianao mody fa io zaza io de ho faty any tsy velona na de tinambavaka azy ho faty any io fa zao io zaza io de endry matahotra an'Andriamanitra ka na de zanaky Jeroboama azy tsy lanin'ny alika ny fatiny io ary tsy lanin'ny ny biby voromanidina fa zao io rery no taranaky Jeroboama nalevina tao ampasana tsy very faty fitiavan'Andriamanitra fakinao zany tantara zany lava be fa efa jerenao any amin'ny mpanjaka voalohany toko 17 any ko mitsangana 13 ko mitsangana ianao ko modena atraminao raha vao mijadonao tanàna tongotra de indro fatiny zaza ary ny Israelitra isaona sy andevina azy fa nitaminga any Jeroboama de izy rery any no tonga ao ampasana satria izy any nahita fahatsara-panahy nahitana fahatsara-panahy ny amin'ny Jehova Andriamanitra ny Israely zao revana ny olona rehetra avy an'io lehilahy io lanin'ny alika sy lanin'ny voromanidina avokoa fatiny izy rery maty any ka io maty foana na ifady anina 10 andro anao ho faty foana tsika rehetrarehetra na andeha hamono olona ho faty foana tsika fa mifanontaniana de zao ho avahan'Andriamanitra ianao voamaly tsy tamin'ny fakoany ny teny tamintsika fa tsika malagasy ao vohozina tena marina ny teniko anao zany fa na ao anatina taranaka vohozina ianao tsy soavenan'Andriamanitra zany ianao alleloia ataon'Andriamanitra miavaka ianao ataon'Andriamanitra miavaka ianao taka ny Abia zanaky Jeroboama izy rery no maty tamin'ny fiadanana niditra tany ampasana ravana malala ade teny aminao androany zany mantsy zao anisan'ny lehilahy tsisy ny hevitra ny olona ny teny hoe sy taranaky Jeroboama zany tsy efa vohoziny reo tsia hoy ny ten'Andriamanitra maty ny marina fa tsy misy misaina izany misy marina tao maty de saintsaina fa raha marina ianao maty na nytaranako ray manontolo aza ratsy daholo ianao hovonjen'Andriamanitra ianao hovonjen'Andriamanitra miditra amin'ny fiadanana izy mandry amin'ny fandriny avy izy alleloia any amin'ny tantara faharoa toko 4 ngevakitsika tantara fa toko 4 andiny 17 onona ny ten'Andriamanitra ny mpanjaka rehetra voninahitra ho an'ny mpanjaka natsika ary raha ohatra hoe maty de miditra ny ampasany de nalevina tao amin'ny fasany ihany izy ka izay nolavany tao amin'ny tanany Davida ka nampandry azy tamin'ny fandrina efa fenoa zava-manitra samy hafa voangaroaro araka fanaon'ny mpangaro azy zava-manitra ary nandorona zavatra betsaka ho fisaonana azy zany ny teo olona maty tamboninaitra tamin'izany ary tiako tenenanao de zao ianao hoe tokony olona miala eto ianao miala eto amina fifaliana tsy tsika zany mihitsy zany hoe hiala eto de matahotra efa indrasan'ny fanahy fahafatesana fotsiny le fahafatesana faharoa efa indrasan'ny devoly fotsiny hoe anay ianao raha miala io tsia ny tena marina tokony raha miala eto amin'ity tany ity tsika ninona retina nazo atsika ny rahantsika teto mahita lanitra misokatra tsika ravana de mitsikitsika hiala eto halleloia tadidiko misy anabavim-piaramanompo an'Andriamanitra taminay zay mivavaka zany fa rehefa lasa zany ravana lasa zany tena mitsika izy ny ala teo mandimandina ny tarehiny ohatry reny nasiana menaka reny satria manino lasa tamin'ny fiadanana izy nahita lanitra misokatra izy de hitan'ny olona fa feno fanamasina tahaka ny Stefanina feno fanamasina tahaka ny tarehin'anjely
ianao io raha miala eto ianao tokony takantarena anjery ianao tsy lenao manao ohatry reny ianao mody mandry satria narary mary ay marary eo de eo manapatra tsara n'izao Davida angery abana rehefa niala teto ny fotoana nanafara zao Solomona aza miala amin'Andriamanitra ianao aza miala amin'io Andriamanitra io mandrakizay ianao fa raha tsy ala amin'io ianao de ho tahian'Andriamanitra ianao halleloia zay zay Solomona vava zany zanako zany vava daholo re olona tsara Andriamanitra halleloia mady tarehany nafinaritra be mady amin'ny fiadanana nody amin'ny fiadanana tsy ody amin'ny fiadanana mihitsy ianao raha tsy zao zany de homaninao raha tsy zao zany de homaninao ny aton'ny vavahantsika togeravana tsy no afatrosa ihany ny aton'ny vavahantsika togeravana tsy no sitrana amin'ny aretina ihany fa ny aton'ny vavahantsika isan'andro san'andro eto de ny hanomanantsika amin'ny fialantsika eto fa na hoena na hoaingana samy iainga eto daholo tsika rehetrarehetra ahoaiza ianao raha miala eto nahoana ny fialanao raha miala eto ary raha miala eto ianao tompon'Andriamanitra ve ary raha miala eto ianao de nalan'Andriamanitra ve ianao tsy ho azony loza sa lozany ny alanao teto amperitreritra anao zay de samy hitahin'Andriamanitra ny aleantsika eto de zao manomana ny mandrakizay atsika ianao raha mivavaka azo antoka ho tahin'Andriamanitra ianao alleloia ho tahian'Andriamanitra ianao aza manany amin'ny fiainanao io zany fa io fiainanao io ho tahian'Andriamanitra eto an-tany ianao de ho manomboka ho tahian'Andriamanitra ny fiainanao tsy misy olona mivavaka zany de fadiran'ny novana ravana malala tahian'Andriamanitra ianao za mivavaka ho anao ho tahian'Andriamanitra ianao raha arena sy voninahitra arena sy sakafo no mampiazakazaka mampitototo anao omen'Andriamanitra anao zany hoy izy Andriamanitra mahatsiany Davida raha mbola nila noho izany ary ianao raha mbola nila betsaka noho izany ianao nomeko ianao rehefa nankalabadin'olona Davida afaka omen'Andriamanitra anao zay rehetrarehetra fa ny tena ataonao eto tsy ireny ihany fa indrindrindrindra anomana ny fialanao eto miala eto ve ianao amin'ny maha hoe marina anao sa amin'ny maha tsy marina anao fa raha amin'ny maha tsy marina anao ny alanao eto angiry ny fialanao eto fa raha amin'ny maha marina anao ny alanao eto tombon'Andriamanitra ianao ary na ianao ary amin'ny fifaliana ny alanao eto voninahitra ao an'Andriamanitra misaotra ny Marie-Jo tsika misaotra ny vavy Marie-Jo tsika tao anatin'izany toriteny zany na za manokana tenteneko anao tena nampisaina anazy zany pisaina be mihitsy ahako tena zay hoe tena Jesosy tena da io zay rehetrarehetra eto mba hialy eto halleloia fa mila ianarana ny fialana eto amin'ny tany ty ravana malala sa mitahin'Andriamanitra voninahitra ny man'Andriamanitra rery ihany ndao reto tsika tiry ty amaranantsika amin'ny fotoana de misaotra anao nahatra ny anao hatramin'ny farany ivavakantsika ao aoriana ty halleloia Amen, Jesus. Hallelujah.
Itetin'ny lanitra tsika ravana malala amin'ny fifaliana Amen, Jesus. Hallelujah. Mety aminao dia andao ataontsika tonombavaka izany toriteny zany ravana. Tena tokony ampisaina antsika izany toriteny zany. Ho aiza ianao raha miala eto? Ho aiza ianao raha miala eto? Fa tsy maintsy hiala eto tsika ravana. Fandroana dia mitenenanao takany anabavy tomona sy anabavy linda dia tena manao hoe miandry anao zay Jesosy. Miandry anao zay. Halleluja. Miandry anao amin'ny fahamasinana zay. Miandry anao amin'ny fahamarinana zay Jesosy. Andray marina ianao Jesosy andrianay. Halleluja. Tain'Andriamanitra ny tsika tsirairay avy. Za manokana resy lahatra fa tena sitraka Andriamanitra no mitondra antsika ny teniny zany aloha. Resy lahatra ravana malala fa tsy tonga fotsiny tamintsika izany teny zany. Fa misy tena tian'Andriamanitra tonga anatsika izany teny mamy zany. Tsy tokony surprise amin'ny olona ravana ny toerana misy azy aorian'ny fahafatesana. Satria io zavatra amboarina, omanina. Ary Andriamanitra tsy manome surprise zany hoe mamboatra be anao nefa ianao ataony any amin'ilay tena ratsy ihany. Fa rehefa mamboatra ianao mamboatra ny mandrakizay ianao dia Jesosy ny ravana malala lasa nandavitra ny toerana ho antsika. Arakaraka ny zavatra ataonao eto tany nandrafetana ny zavatra miandry anao any an-danitra. Ary fantatrao ny nataonao teto fantatrao ny nataonao teto. Andaontsika hanomana ny mandrakizay antsika ravana. Fa ty izao tontolo izao ity ravana dia ho potika sy levona. Na ty izao tontolo izao ity potika sy levona, na isika na ny olombelona mipotika sy levona milohany izao tontolo izao. Fa raha olona manana an'Andriamanitra ianao, fahampotehany ty izao tontolo izao ity tsy ho hitany masonao. Tsy ho potika eto miaraka amin'izany ianao, fa ho alahany eto ianao. Tsy hahanao ny loza. Amen Jesosy. Jesosy io. Ndeto izay manomana an'izany fotoana zany. Fotoana atahoran'ny olona zany fahafatesana zany Jesosy. Fa izay manomana zany zay. Ary tsy hampatahotra anay zany. Fa anao takan'ny Paoly koa zay fa tombona anay mahita anao meloa. Halleluja. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Tary io lalana Jesosy. Amboary zay Jesosy. Amboary zay Jesosy. Amboary zay Jesosy io. Amboary zay. Zay Jesosy raha miala eto zay amin'ny fifaliana ny alana eto. Ny olona ny mety hitomany anay. Fa zay tsy hitomany amin'ity zao tontolo zao ty. Tsy hitomany anay ty zao tontolo zao ty zay ho potika sy levona Jesosy. Fa zay hiditra amin'ilay Jerosalema vaovao. Le lalana volamena. Le fitaratra manganohano. Sotra Jehovah Andriamanitra. O Jehovah Andriamanitra. Tena manomana an'izany zay. Tena manomana an'izany zay Jehovah Andriamanitra. Ianao malala an'izany.
Jehovah Andriamanitra aza velanao diso fanantenana zay tsirairay avy reto. Manantena ny ahitanao nge zay Jesosy. Manantena ny ahitany zay zafiandriananao nge zay Andriamanitra. Manantena ifakahita amin'ny olo-masina zay Jehovah Andriamanitra. Amboany Jehovah Andriamanitra. Raha mbola misy tsy mety Jehovah Andriamanitra, fotoana mbola azonao anamboarana anay zao. Tsy maninona Jehovah Andriamanitra na ny andro ny sisa rehetra eto amin'ity tany ity aza nataonao hanefenanay fotsiny mba ho tonga any. Tsy maninona Jehovah Andriamanitra. Alonay zany to zay tsy tonga any Jehovah Andriamanitra. Zay Jehovah Andriamanitra tena te-andao an'ity zao tontolo zao ty amin'ny fifaliana zay Jehovah Andriamanitra. Ho tahaka ny Stefana hitany lanitra misokatra. Dia efa hitanay ianao Jesosy a. Ty hitanay Jehovah Andriamanitra. Ty hitanay ny anjely. Halleluja. Sotra Jehovah Andriamanitra ho tombona anao aniny fampatesanay reto. Ho avy ny fotoana ilana eto ho tombona anao Jehovah Andriamanitra. Sotra raha io. Sotra Andriamanitra. Amasino tsirairay avy. Amasino mendrika anao. Amasino amin'izao andro faraparana zao Jehovah Andriamanitra. Azavelanao variny izay. Azavelanao variny izay Jehovah Andriamanitra. Fa be loatra ny fahavaribarianana misy eto amin'ity zao tontolo zao ty. Azavelanao variny izay. Ataovy mifantoka aminao Andriamanitra. Ataovy mifantoka amin'ny lanitra Jehovah Andriamanitra. Ataovy mifantoka amin'ny lanitra Jehovah Andriamanitra. Tiana ihany zay tahinao eto an-tany eto. Fa tsy ampy anay zany Jehovah Andriamanitra. Satria mandalo ny eto Jehovah Andriamanitra. Fa ny tena fanirianay dia niaraka aminao mandrakizay. Sotra raha eo. Sotra raha eo. Voninahitra ny eo anao Jehovah Andriamanitra. Voninahitra ny eo anao Jehovah Andriamanitra. Voninahitra ny eo anao ry lay tsy to avo indrindra. Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahery. Mihaja sy ny sotra anao mandrakizay. Betsaka ny tsy voalazanay teto Jehovah Andriamanitra. Fa ny ankatahako aminao dia omany ny lalanay Andriamanitra. Omany ny toe-ponay. Ataovy mangetahetanao zay. Misaotra Andriamanitra. Misaotra fa tena tiana ianao. Misaotra fa tena tiana ianao. E matoky aho mba ho arovanao amin'ny fahaverezana ataolo zay tsirairay avy reto. Ataovy fantatray fa manomana ny zany mandrakizay zany ataonay eto. Manomana ny fionana aminao. Misaotra raha io. Halleluja. Amen. Ivavaksika amin'izao fotoana zao any ny firenena. Ampandrosika nanabavitsika Rodine avy any Koweït ivavaka ho an'ny firenena. Tahiny tompo raha nabavy Rodine. Tahiny tompo pasteur dia tahiny tompo koa tsika tsirairay avy izay nanaraka zao fandaharana izao. Mbola hiara hivavaka antsika. Tompo ray masina tsara indrindra. Mbola faly misaotra anao izahay Jesosy malalao satria mbola nitantanana sy narovana izay nandritra ny tontolo andro. Fa mbola afaka niona teto izahay tsirairay avy reto. Izay nandeha nihaino ny tenina teto Jesosy malalao dia isaoranay tokoa izany. Ankehitriny izahay tompo izay rehetra izay tsy araka ny sitraponao Andriamanitra. Ifonay izany tompo avelany heloka tsirairay avy. Mamela zahay ana tompo ka resy ny fonay atolotray ana Jesosy malalao fa tianay ana Jesosy. Ankehitriny izahay Jesosy hanapetraka izao fotoana izao ary mangataka aminay hitondra ho an'ny firenenanay hapetraka eo aminay izany Jesosy malalao ny Madagaskaranay amin'izao fotoana izao. Fantatrao amin'izao Andriamanitra tena andro maory, andro izay efa ora farany amin'izao Jesosy malalao apetraka eo amina Jesosy. Ny vahoaka rehetra izay ao amin'ny Madagasikara Jesosy malalao satria ana Jesosy mampianatra anay amin'izao teninao Andriamanitra. Ingane tompo ny angatahaka amina tompo mba handeha amin'ny lalana marina, mba samby ho marina eo anatrehanao izahay rehetra Jesosy. Mba samby handeha amin'ny lalana izay mahitsy ampomboanao anay izany firenenanay izany Jesosy malalao. Hanolotra ny tena eo amina Jesosy malalao
satria anahy Jesosy manambara eto aminay tsy hoe fanasitranana ihany Jesosy no atanao aminay, ary tsy hoe fa fitahiana ihany no atanao aminay, fa ny fanahinay mba eo ankaikinao Andriamanitra, mba hahita fiadanam-po, ahita fiadanan-tsaina, ahita fahasambarana, ahita fifaliana, izany no tianao ataonay aminay vahoaka rehetra Jesosy malalao. Enganeny vahoaka rehetra mbo hanaradianao, hanompo anao, hanany marina amin'izao Jesosy malalao. Efa ankaiky izay andro hitoeranao amin'ity tany izao, mba hitsaranao izay rehetra Andriamanitra, ka ingane raha tonga na Jesosy hitsara ho anay, mba samby hiaraka eo aminao eo amin'ny ranolanitra izay tsirairay avy, satria izao tany izao mandalo amin'izao tany izay misy anay izay Jesosy malalao. Zavapoana izao tany rehetra izay misy anay izao, tsy misy zavatra anteranay eto amin'ny tany, efa tsy eo aminao Andriamanitra no mahatsara anay, lova eo aminao, izany no mahasambotra anay Jesosy. Engany vahoaka rehetra mbo samby hanaradianao, ary epeko aminany raha rehetra amin'izao fotoana izao dia mangataka famindram-po aminao izay Jesosy, na dia tsy mendrika aza, ka aokay an'Andriamanitra hanasitrana izy rehetra tsirairay avy amin'izao fotoana izao, ary mbola angatahinay aminah hita izy rehetra Jesosy malalao, hagnampy izy ireo sahirana izay tsy manan-kany hoaniny amin'izao fotoana izao, apetraka eo aminao Andriamanitra, mba hanome izy rehetra Jesosy malalao, mba hanome hampitraka izy rehetra tsirairay avy izay mandalo fahoriana amin'izao Tompo, hampitraka izy rehetra Jesosy malalao, ary mifanamasina izy ireo mba hanaradianao, mba hibitsika eo aminao, hanolotra ny tenan'izy rehetra tsirairay avy. Izany Jesosy vavaka izay apetraka eo am-pilaranao, ary izay nanaraka reto vavaka izao tamindreo any Jesosy malalao, anao mba sy hitantana izy ireo isan'ny tokantrano izay misy ireo, ary anao koa Jesosy hagnampy izay rehetra izay mampanahirana izy ireo, mba hahafahan'izy ireo hanompo sy hanaradiana mandrakariva. Izany Tompo, engane Tompo anahy hitaiza zahay mandrakariva, mba hahafahanay haharitra mandrakizay amin'ny fanaradianao. Misaotra Jesosy malalao, dia voninahitra rery ihany ho anao Andriamanitra, fiadanana kosa ho anay tsirairay avy izay mankatony ny tenina. Misaotra reo. Aleluia, amen. Aleluia, misaotra an'Andriamanitra tsika tamin'ny fotoanandroany. Tena faly niaraka taminareo androany, ary matoka fa nampahirantsika izany tenan'Andriamanitra izany. Misaotra betsaka ny vavy Rodine izay tondra vavaka matsiro ho an'ny firenena. Misaotra ny anababitsika Fleur izay nitondra vavaka tany amin'ny fanomboana, dia efa nafinaritra ny vavaka, ary indrindra mankasitraka ny anabavy Marijo izay nitondra izany toriteny tena mamperitreritra ary tena mampisaina, ary izany mino anabavy Marijo fa nitondra aina vaovao, nitondra départ vaovao amin'ny fanomponan'Andriamanitra ho an'ny olona maro indray izay toriteny izay andro. Ka izany misaotra anao, misaotra antsika rehetra koa nahitra ny hatrany farany. Fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra, afaka mbola manovo hery ianao, mikolokolo ny ara-pananao miaraka amin'ny Akiradio www.andramkaizao.com afahanao mieno ny onjam-peo Akiradio, www.andramkaizao.com afahanao mieno ny onjam-peo Akiradio. Ary dia hotain'Andriamanitra dia samy mahery, dia ny fitiavan'Andriamanitra anaraka antsika rehetrarehetra. Misy totenizaka ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 4 7 amin'ny 10 maraina, rapitsa amin'ny 10 maraina dia efa miverina mandeha izao fandarantsika izao. Dia raha mbola tsy naheno hatramin'ny voalohany ianao dia enoy naozana hoe mbola tena tiako letika anatin'ny saiko, dia eno indray androany. Dia rapitsa amin'ny 10 maraina amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 ralala koa mbola misy fandarana. Manana sahirantsika ahina any Madagasikara, dia mangataka amintsika raha misy azo ny tananao atao dia andao ho ataontsika izany, anampitsika ny sahirana any Madagasikara amin'ny fanomezana azy ireo sakafo sy amin'ny fikarakarana azy ireo amin'ny lafiny arak'izay mangin'Andriamanitra antsika. Ka raha misy aminareo manana fanariana anohana izany fikambana izany dia mandefa MP amiko izy, dia hitain'Andriamanitra anao ny zany. Samy hitain'Andriamanitra raha pisindrentsika mihoana, raha mbola tsy tonga amin'ny rahalanitra Jesosy amin'ny sabata ho avy zao, sabata alina amin'ny 7 fa ny tanana kely amin'ny 7 manomboka ny sasakalim-bavaky ny Pasika antsika amin'ny sabotsy alina zao. Ambalo ny programanao, manareo izay vita batisan'ny rano afaka miresaka amiko nareo, vita batisan'ny rano be dia afaka mandray fanasan'ny tompo miaraka aminay anaty Zoom ao aorianan'ny fotoam-bavaka izay raha antsika eto mitarika fotoana mampino dia mitory-teny dia tapitra ny any sara babe-bahoaka. Fa isika kosa ao amin'ny groupe izay maresy sy anareo izay efa vita batisan'ny rano be ka maniry te handray fanasan'ny tompo miaraka amin'ny fandarana andramaka izao, dia
pisokatra anao ny zoma rahantsika alohany amin'ny 12 alina ho fitaitsika ny fanasan'ny tompo samita in'Andriamanitra mahay reza daholo tompony tahantsika halleloia amen